amin'ny fifehina lehibe no ansoina totokatranotsika indray ny amin'ny zaony Joa. Manoso totokatranotsika indray ny ambassadeur-n'ny Joa Elia. Tondra ny fampianarana larana fafily moa zany ankizy indray ny dito folo. Zay zany ny dito folo. Zay zany dia mba mijery message kely teknisiana fa misy message kely vetivety kely avako amin'ny teknisiana dia mba mijery kely ange ty message ty fa neo mba sy tinentsika amin'ny olona fa mba tsika samitsika ty any no mifampiresaka. Zany hoe ino moa santionany kely moa zany hoe hoe na zany toromarika zany dia toromarika mahafinaritra ilay izy, mahafinaritra be ilay izy ho antsika eto an-tokantrano. Dia hiditra avy hatratsika amin'ny ozy ny teny frantsay hoe le vif du sujet, zany hoe trany dia ao amin'ilay tenany hoe antondresaka zany no resantsika avy hatrany. Inona ilay antondresaka? Ny dito folo sy ny lalàna mosety koa dia natokana ho any zanak'esy irery ihany, ary tena tsy misy ankoatran'izay. Ao rehetra resantsika ilay izy. Ty zany dia fampianarana ho an'ny olona rehetra izay manery ho any amin'ny lanitra lanitra. Ny fanahy rehetrarehetra izay te hiverina ho any amin'ny lanitra lanitra dia faly be miaina izao fampianarana zao. Dia izay mihitsy ny hanomezana azy antsika hoe ino tsara angely teny tazo ny vokatra ny mahazo anao zany. Exodus 19:5 hoe tena ny Israeliana rery ihany no mihinana izy ity zany. Dia tsy tokony hidiranao mihitsy izay tanitandrina dito folo zany dikan'izay dia mitsipy any amin'ny helo daholo satria tsy natokana ho anao izay lalàna, ahoana moa nefa anao niditra tao zany. Dia zany ilay fanontena hoe nanino ianao niditra tao, iza napiditra anao tao, dia ho azy matsapa-tena zany hoe tsy mety nataony dia mivoaka aingana dia aingana miala amin'io fiangonana mpitandrina dito folo io, misaraka aingana dia aingana amin'io mpitondra fiovavanana mpitandrina dito folo anao io, dia manatona ny Elia zao eninareo zao ny feony. Ary io ny tarehiny io azy mijery ty dia mahitana amin'ny internet sy maro samihafa, io ny atao hoe Elia io ny raha ny Joa dahoary. Izy misy teo Exodus 20:10. Afakely izy na zavatra hafa no miseho ato. Nazo kely aloha fa tena zavatra hafa no miseho ato. Exodus 20:10 ho an'ny hafa firenena, ny atao hafa Egiptianina. Tsy izay nitondrako anareo tamin'ny ilatsy ny voromahery sy ny napakanesako anareo aty amiko ko ankehitriny, sy ny napakanesako anareo aty amiko ko ankehitriny, raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakotra soa amin'ny ohatran'ny fiainana. Feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakotra soa amin'ny ohatran'ny fiainana. Fanekena izy io dia rikatra amin'ny Deutéronomia nampiasainao mihitsiny dia le sokafantsika zany io zany ngako ny boky malahelo dia tsy haintsika aloha zany zay eritreretin'ilay boky fa ao amin'ny tsy tadidinareo koa ve zay, tsy tadidinareo koa ve zay loza fa tsisy mahatadidy tsony tsika rehetrako, za koa ty tsy mahatadidiko, mety ho tadidiko ihany foka aloha hoe tsy avelantsika raha tsy hitantsika tsara dia miditra tsara amin'izay ny dito folo sy ny lalàna amin'ny Mose. Io zany ilay fanekena, io zany ilay hoe ny zanak'Israely no mitandrina io fa tsy azo tandremana malagasy, tsy azo tandremana ny frantsay, ny anglisy, ny rosiana, ny amerikana, ny japonais fa reny hafa firenena tsy mahazo mitandrina an'io namafisiny zany. Dia izay mantsy hoe tsy nomena ny hafa firenena io namafisiny zany ao amin'ny bokin'ny Salamo. Nangeno tsika ny aty Salamo 147 19-20 izay moa zany ry roa Salamo 147 dia hoaritsika hijereny indray eno ndraiky ny teny milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy, mandika an'izao teny izao ianao, mandika ny lalàna, maninona ianao no nafantatra ny resaka dito folo nefa ianao tsy Israely ihany. Izay ny profa mpamosavy nampianatranao an'io ary mpamono ny fananao hitsipy any amin'ny elo evolona no oranao an'izany sary zany.
zany le fanafananareo sy ny fanavotany etsetina amerikanina komorianina na sinoina japonais na sinoina japonais na australianina na arabo zany didy fosilana mose zany manatokana ho an'ny israeliana irery any raha vao nanohitra an'izay teny zay ianao zany hoe tandrina io didy folo io de mpanoty ianao a ary mpandika lalàna didy folo io de mpanoty ianao a ary mpandika lalàna satria lalàna miteny hoe natokana ho an'ny israelianina ianao nitsofotsofoka atao a mpanoty ianao a mendrika ho atsipy any amielo mihitsiny ianao zay aloha zany ny sary ray voalohany zay hoe mpandika lalàna zay nanao an'io ka le hoe inona le fandika an-dalàna io no ataonao io ary ny atao hoe mpandika lalàna atao hoe mpanota zany ora afaka tsika reny ten'Andriamanitra ry amin'ny bokin'ny Jaona voalohany fa hitantsika amin'izay zany le fahotana hoe io ny fandikana reny teny reny dia mampanota anao Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra izay rehetra manota no mandika ny lalàna farinareo sy fananarana keliko manokatra tsara ny sainao Koritianina voalohany toko fahenina andininy fahasivy mahatsiro anie zao teny zao ay e sady misy teny mahatonga saina misy teny sady misy teny mahatonga saina misy teny fananarana misy teny hoe aza manao foana so matsipy any amielo any ianao fa ny endra mahita loza ka mery ny adala kosa mandroso ka vo ka aza mipetraka ao plasy ny adala mihitsy ny ianao fa mivato aingana taona araka ny eria mivato aingana taona araka ny eria ho an'le fanahy any amin'ny ho an'le fanahy any amin'ny lanitra mot d'ordre ny avoaka ny eria baiko ny dikan'izay ho an'ny fanahy rehetrrehetra ho any aminay ho amin'izay nareo fanahy rehetrrehetra ho any aminay ho amin'izay nareo rehefa miantso aty rehefa miantso aty moa tsy fantatrareo vafany olona ataon'le mpitondra fivavahana mirediredy fa voalohany ity didy folo ty indray ity didy folo ty indray sy lalàna Mose na Mosesy na Moizy na Mose na Mosesy na Moizy dia tsy azo tandremana any amin'ny toerana akoatran'ny zanak'Israely zanak'Israely any Israel azafadindrindra ao Israel azafadindrindra ao Israel rery any no azo tandremana zay ndreny ny faharoa zay ka raha ohatrany io zany ka ny tandremanao taty Madagasikara na taty France na taty Amerika na taty Australie na taty Japon na tany Chine na taty amin'ny faritry ny arabo efa mpadika lalàna koena satria ao Israel rery any io zay no lalàna no rahinareo any amin'ny tany zay rery any ao io no azo tandremana lalàna tsy azo lo ivalozana mihitsy zany hoe zay nandika n'izany teny zany koa dia mbola mpanota indray dia io no mahatonga nareo miteny hoe tsy maintsy mpanota nareo satria zay le Andriamanitra tsy izy ny tomponareo zay ny vokatra ny nataon'i Jesosy Jesosy Jesus Jesus nampianatra n'izany lainga zany ary tena teny avy any amin'ny devoly mihitsy le miteny hoe tandremo ny didy folo devoly nampianatra an'izany hevitra avy any amin'ny devoly zany ka mba tonga saina amin'izay zay no mahatonga namitenareo amin'izay hoe andao naraka ny eria aza mety vonoany devoly tsony fa ampy zay be zay famonona nataon'izay ampy zay be zay olo efa natsipiny le tsisy saindreo any amin'ny elo zay dia ny devoly satana zany sy ny firongany aza manaiky tsony ianao andao naraka ny eria ho any amin'ny Ahosoatsika hoentiko any nareo ho any amin'ny lanitra lanitra ho any amin'ny dada malala iayava tsy irinao ve zany maniry zany fa zany ny tena fiainana zany mazava be ny sohatra miara-mijery sy miara-mamakytsika miara-mahita miara-mandre ahoana moanao mbola fitana ndray dia mbola anaiky ho fitana ve ianao natao ina zany ty diplôma be na professoranao ty docteur fitaovana ampiasainy devoly ianao hatramin'izay miala atao amin'izay aza mijery kapoaka fa vonjeo le fanahy mba tonga saina aza ty tena ny teny izy Deutéronome 12 izao ny didy sy ny fitsipika zay ho tandremanareo haraina amin'ny faritry ny arabo tsy azo entina an'izay lasa vadika mpanota ianao ary io nena tonga anao mpanota ianareo zay efa nitandrina didy folo rehetrarehetra nefa ny tenareo olombelona rehetrarehetra
tsisy afaka mihitsy nareo nanoray azy. Dia tongana miteny hoe manatona amin'izay ny Elia satria ilay mpitondra fivavahana zay miaraka aminao zay milaza fa mpitondra fivavahana nivoaka avy any tsy haiko zay neviny tany miara-panota daholo na rehetrarehetra reo. Dia aza manaiky miaraka amin'ny mpanota ntsony fa aok'izay. Aok'izay. Ny fiangonana fiangonana ny mpanota, mpitondra fivavahana mpanota, ina ny mbola ipetrahanao. Jereo tsara ny zava-misy amin'izao fitsika miteny zao fa zava-dosany mitanga amin'ity planeta Terre an'ireo teny. Aza mandrimandry manana aretina raha olombelona fa efa loza be mahatsiravina ny ety. Tsy azonao transformena. Fa ny teny dia tena milaza mihitsy ny hoe aza nampiana dia aza nesoana izany teny. Fa lehibe ny io Andriamanitra io nga ny apôstôly amina. Fa raha misy apôstôly izay nampitandrina dimy folo ny hafa firenena efa ny amiely izy amin'izao tsika miteny zao. Hanao heritreritra tsara fa somanao foana fa tsy mety a. Ataro ny lalana lesy ny tokony atao a. Zay mihitsy ny izay. Deutéronomie toko fa 4:2 didina voakan-dada Eva kasika ny amin'izao teny zao. Deutéronomie 4:2 dia sady miara mijery amin'ny écran moa ho an'izay jery télé sy amin'ny internet. Aza ampinareo ny teny izay nandidiko anareo ary aza ny esoranareo fa tandremo ny didiny avandriamanitra reo izay andidiko anareo. Sy Jesus izy nampanao ny adala kosa mandrosika voa maniry ka maniry Elia mba hibebaka anao anatona ny famonjena tena marina do eraka amin'ny Yehosoa amizay manarahany dadamara yayama fotoana ny famonjena zao naporofoko aminareo ny teny fa ny Andriamanitra mpapanotanao nampandika lalananao porofonzary anao mandoa-pafolo karena io tandrana dity folo ianao nidika an'io io dity folo tandremana ny sabata sy ny fatiko sy io fahadalana meo papana io ataonao io zao na toe adalana meo papana mihitsy ny io ataonao io niverena amin'izay fitiavana ny dikan'izao fampianarana zao fa tsy ho fanipazanao any amin'ny ela aloha ny voalohany fa mbola fitiavana mamerina ny sainao aingana faraparany hoe miverena aingana anao fa lozany eny mahazo anao raha mbola mipetraka anao efa azonao ny pirofo io tsy afaka mamalytsony ianao ny farana ny teny zany ny fanao ny devoly zany mandika lana tsy aka tany amin'ny taona 1984 zany ny fampianarany Elia zany mahatonga ny olona tsy mihaonao teny intsony satria izay mihitsy ny fampianarany Elia voalohany raha vanomboka ny aingany tondra n'izany teny zany ny atao hoe ambasa Jehova Yehosoa izay nosorapotaka moa tamin'izany hoe pastera sandoka tamin'izany dia zao tsisy olona mahay manota mihitsy rehefa tafaraka taminy tsy nety mitandrina dity folo ny dikan'izay tsy mety mitandrina dity folo zany ny fampianarana marina zany ka rehefa ianao zao fampianarana zao aza mangala tahaka fa manatona ny Elia andao iaraka amin'ny Elia ho any amin'ny lantilanitra izay tevonjena fa rehefa tetsipany amin'ny ely dia toizy ny lalakalenao satria izay ny fahamarinana izay. Koritianina voalohany marana antsika anazy hoe tsy mety ny mangala tahaka satria misy lalàna napetraka izany dada Yahova zany. Koritianina voalohany toko voalohany indininy fahafolo. Koritianina voalohany toko voalohany indininy fahafolo. Ary mananatra anareo ary rahalahy amin'ny anarany Yehosoa tompontsika ilay voaositra mba iray teny ianareo rehetrarehetra ka tsisy fisarana eo aminareo. Ny olona resy lahatra n'izao fampianarana zao dia tsy mahazo misaraka. Efa tany amin'ny taona 1984 no nitoriana izany teny zany. Ka tsy hanao voateoriana ty no mahiteny izy efa mafantatra an'izany. Tena hoe aza manao resaka talatalosa fa tsy mety izy. Dia tsy misy fisarahana eo aminareo fa mba ho tafakambana tsara ianareo mboka tafakambana tsara ianareo iraisaina sevitra. Zay ngambany izay no ny fanazavana ny teny dia mirary izy soatsika rehetra samy tenao soany amin'izay fampianarana voalohany zay. Tsy mety mianakisoa fa satria hoe io zanak'Andriamanitra hitantsika fa raha io dity folo io tena marina ary tena tsisy tokony hitantsika fa raha io dity folo io tena marina ary tena tsisy tokony hipetrahana ao anatin'io rafitra intsony fa tena rava io. Zay ny lesona faharoa idirantsika zany zao hoe tena rava ve ny dity folo zay ny lesona faharoa indray zany zao fa lesona fahasivy moa zany zay. Zao tsika rivavaka aloha marana ny teny
ho an'ny Dada Maria va ny voninahitra mandrakizay. Saotra Dada Maria Iavao, ny teninao dia tena fiainana ary famonjina ho an'ny olona. Mamerina ny olona tena hitodika ho any aminao, mba tsy ho very, mba tsy ho potika na ho simba, fa ho tafatodika ho any aminao ny olona, dirina ho any aminao. Vonjeo ny fanady lia ho any amin'ny lantilanitra ho any aminao izay rehetra rehetra. Amin'ny anaranao Iaosy anaovana ny vavaka rehetra rehetra izany, saotra indrindra azoko malala. Haleluia.